Miaraba tompoko lasy tompoko vavy fa le miaraka amintsika atao anatin'izao fandarana manokana izao ary aty am-panomboana dia manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany fiainam-pirenena raharaha-pirenena no resantsika eto androany. Iresaka amintsika atao anatin'ity fandarana ity amalin'ny fanontaniana apetraka amin'ny manam-paonao gazety moa zany iresaka amintsika Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filoha-pirenena teo aloha ary filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara ihany koa. Fa eto amin'ity tokantrano ity ihany koa amin'izao fotoana izao ny professeur Ralson Roger izy dia mpahay toe-karena ary efa minisitra teo aloha manam-pahaizana manokana amin'ny fitantanana ny raharaha toe-karena sy ny raharaha-mpanjakana ihany koa. Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana miaraba tompoko ary misaotra anao mandray atao anatin'izao tokantrano izao fa efa ela no te hiresaka ty amin'ny tany anao mivantana mihitsy manoloana ny fandehan'ity raharaha-pirenena ity. Dia miarahaba mivoaka malagasy rehetra ary miarahaba anareo mianaka ihany koa tonga eto tokantrano satria raharaha-pirenena marina no resahana tsisy afaka fiainana mihitsy fa tonga dia resahantsika mivantana daholo dia apetrao izay fanontaniana tianareo apetraka fa hovaliko arak'izay mahamety azy sy mahizy azy. Faharoa manaraka izany dia tena miarahaba manokana ny professeur satria nahita ny fandarana sy ny zavatra nyresahany tena marina daholo. Dia tena atao fantatry ny be sy maro professeur ny izay zavatra nyresahanao sy voalazanao. Tena zava-dehibe ny alalana an'ireny mba ahafahantsika koa mampafantatra ny voaka malagasy fa tia tena mangarara ny davitsika ary ny olona rehetra natao hoe malalaka iteny malalaka iseho malalaka zany zao tsika eto. Andriamatoa professeur Ralson Roger miarabanao ohatrany ahoana ny maniny ianao no eto nasena manokana ve ianao eto sa inona no manosika anao hoe mila miresaka mila miteny androany? Boroteny aloha dia miaraba tokoa ny voaka malagasy manaraka an'izao fandarana zao ary miaraba ny filoha Marc Ravalomanana izay nanaiky napetrano ahafahana zany mba mpanakalo-hevitra sy ny dinidinika. Izay moa dia ao amin'ny ACS amical CST sénateur ny tenako ny tantan'izy io ary paritaka eran'ny Madagasikara reo mpikamban'ireo izay olona teo aloha zany dia mitanjona moa dia hoe fitiavana ny firenena anarenana ny firenena hijerena ny mety sy ny tsy mety iarahana midinika amin'ny hery rehetra na izy na izy ary efa teninay foana zay ka voninahitra lehibe ao an'ny tenanay zany androany ny mamaly ny antson'ny filoha Ravalomanana izay tena nafalanay tokoa satria fanitenay voalohany zany dia efa tanteraka sady ary tsy hijanona zany zay fa vao maika mamery anay zay nitarany eritranretrany zany ny fahafahanay mifanakalo-hevitra hitadiavana vahaolana amin'izao mahazo ny firenentsika izao izay tafiditra anaty katerinalalina mihitsy na zany amin'ny lafiny toe-karena indrindra ny lafiny ara-tsosialy izay nateraka izay ary indrindra koa amin'ny lafiny ara-pandriampahalemana izay vokatra ndreo anankiroa aloha reo. Iany Andriamatoa Marc Ravalomanana, Andriamatoa filoha ny fanontaniako voalohany ny fihetsiketsehana samihafa nataonao tato ato hitenentsena ianao mandehandeha ny rehetra iny filohan'ny mpanohatra ianao efa morona any amin'ny 2023 ny eritreritry ny rehetra amin'izao fotoana izao tsy miditra any anatin'ny ataontsika hoe populisme ve Andriamatoa Marc Ravalomanana manao an'ireny ny populisme izay anenjehanareo mpanohitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao? Za reo hoe fihetsiketsehana mbola tsy metsika mbola mandeha normal mandeha metsena dia mividy hena dia mividy baskety dia mividy légume metsena raha populisme tsy magaky zany za koa fa populaire raha teo tsy hitako izay ataorana amin'izany fa populaire dia zay koa tiako mafisina tsara hoe atraiza ny zava-misy eto Madagasikara satria ny fandraisan'ny malagasy na fandraisan'ireo sasany le hoe efa mikendrikendriny dia tsy mieritreritra zany fa ny ampoko ny resahako hoe nandeha ny tsena satria ndahidina ny ambanivohitra ny Merikisina dia nivily kanjo be da be tonga dia be da be le olona tonga ohatra normal ny resahako le teria mahazo
de variana satria ny tena nahavariana le taxi brosy reny ny fandanana taloha makany Ambatomanga lahatra lavabe izy tena ka mampalelo amin'ny mihitsy mahita tena izay kosa aloha raha izay mahapopulisme tena populaire satria nitengendako mihitsy le tomobilin'le olona de faharoa ohatsy nareo hoe mikendry ny olona rehetra nge samy mikendry daholo manao politika ianao tsy maintsy mikendry hoe ahoana nazona ny fahefana io mba ahafahana mampianatra ny politika fanarenina nyity firenena ty ka raha misy manontany hoe fa mikendrikendry tsy amin'ny 23 ihany mikendrikendry ndraiky fa naiza na rovina de kendrena daholo aloha ny politika opportunité de anjaratsika zany mieritreritra an'izay andreo tomarika navolomanana avy eo anatin'izay tsy mieritreritra hoe karazana tenanao ihany ny asongatinao mieritreritra ve anao hoe anambatra ny vahoaka ao an-damosonao amin'ireny fihetsika reny zao hoe tambatra ho azy eo reo iny mampitambatra azy fahasairana menjady azy ny fijaliana efa tena latsaka amin'ny antsana mangitsikingitsika mihitsy zao ny vahoaka ka hoy aho hoe tonga ho azy eo reo vahoaka reo zay le lazaiko hoe vonijadona mihitsy ny atao président tsisy farany mba tonga avakely ty de lasa nandeha de lasako izy nanaraka zay iny izy tsy fantatro ny sasana mba misy manao an'izany na tsisy fizalo ny hitako e de nanaraka izy aorinan'ny eny an-tsena zany de mety ho eny amin'ny 13 mai ianareo zay andanana izy na zay fa tsy amena toerany zahay satria ny mpanohatra manana droit manana zo hiteny araka ny lalam-panorenana raha ohatra ka nisy ny débat ary tena nisy le débat de mifampiresaka tonga izy zay rehefa amile raha le makasary io zao le izy hoe raha zany la somatsara de ekeko anao monsieur Lavaly manana ho lasa mpanohatra tia eto zao mboletiko zatragatahana aminareo de hoe avoay le décret d'application fampianana an'izy zay ihany tsy mangataka zay ovay ny lalàna na itsy ny lalàna avoay le lalàna lay décret d'application satria efa lany iny efa nekenina ny présidentiel ny président fa nanakeny izy avoay zay fotsiny de manara-dalàna zay rehefa aveo fa rehefa tsy avoaka anareo de makeny an-tseny zay de zay manao populisme eny inona zany ny bilan sy ny constatanao ny zavatra hitanao teny fanotanena mipetraka zay de le fitaraina ny olona la izy hoe vonjeo président fa tena lozy ty tsy mihinan-kanina zay anana namidinay voreo président fa tena tsy mianatra ny zanakay tsisy asa zay zany ny antsoantso ataon'izy ireo de tonga mijery tokoa ary tsy vozenana ianao izy efa tonga mijery aloha zany ny zava-misy zao inona ny zava-misy ny toerana de mieno inona ny fitarainandreo vahoaka reo de voreo milaza hoe eny ara manana vahaolana am'izay fa hiantso anareo ary tena manana vahaolana tokoa matoa samanao an'ireny rehefa tonga tokoa fotoana zay le lazaiko hoe amin'ny politika tsy maintsy tsy manana vision anao zay na tonga nanao hoe Madagascar naturellement zay ny vision nataoko tamin'izany tondra zay vao nanomboka ny Madagascar action plan map tsy maintsy manana vision aloha hoe Madagascar naturellement inona dikan'izay hiarovana ny tontolo iainana teto raha nisy zatra tena nampalahelo sy nahasoso tandrina nateza tany de fanipahana ny ala teto Madagascar tamin'izany zany de efa nisy ny vision hoe tokony harovana ny tontolo iainana nefa tsy zay nisy naripaka ny tontolo iainana rehefa fampidinika foana zay mivory isan-kerinandro de natsapa zany tena amin'ny fo madio mihitsy fa hoe latsaka katerena zany ny firenena indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena mazava ho azy fa rehefa ny ara-toekarena ne voakitika kofina kenda de kenda torak'izay koa ny ara-sosialy sosialy zany ao ny fahasalamana ao ny fianarana ao ny fiainana andavanandro sinsisa ao ny asa fotika dao zany rehetra zany ary ny loza de miteraka tsy fandrimpahalemana koa zay ka nefa tsapanay zay loza mitatao zay na tonga hiteny hoe tsy mety raha tsy metsikitsika milaza ny tena marina ho an'ny vahoaka malagasy fanakalo evitrety moa zao de eny ny tenin'ny filoha Ravalomanana fa matsapan'izay izy ka ny anay de zay foana hoe rehefa misy olona manao asa ohatran'ireny midina izy teny amin'ny toerana naleny mihoana tamin'ny olona izy ny angatanay foana de hoe lafin'le
tsara no jerena fa tsy tonga dia lafiny ratsy foana satria azo atao foana ne ny mijery lafiny tsara amin'ireny amin'ny teny frantsay moa izy hoe positiveny fa tsika matetika isika manana foana eritreritra hoe rehefa misy manao fihetsika ohatran'ireny na fitondrana na fanoherana dia tonga dia hoe ay io indray fa sahala amin'izao aloha tonga dia jerena fotsiny hoe matoy ny olona izay fa nitondra firenena izay azo atao hoe manana ny maizy azy teo amin'ny fampandehanana firenena matsapa hoe tokony isy zany fionana amin'le olo zany mba ananan'ny olona herikely zany mba hitrehina amin'le fiainana izay fa sarotra dia verinay zany fa tokony tohanana daholo zany le fotoana nanaovana le safidy tsy nety tsy mety le fotoana e satria veriko ihany fa sehatra teloha tsy maintsy asiana asiny io dia ny fototra sy ny faharoa ny fototra moa ny akorantsika io moa zao efa nitenenany mbola resaka ny ambady venga amatsika efa tena gaboraraka be zavatra sy ny volamena mivoaka manina le vahoaka no tena sahirana arak'izay hitany filoha raha valomanan'izay fotoana sy tapany ny olona tompony ny IEM programa eto manandratra ny Madagasikara no efa mitondra firenena tsika miteny zay zay indrindra mantsy hatramin'ny voalohany keo dia efa niteny zay hoe le IEM natao dia fa ozy aho hoe sy ny namanay hoe tsy mety io initiative zany tsy vinakasa matotro zany efa nikarana dia lasa PEM moa rehefa avy eo dia mahatonga an'io dia verenako le teo hoe sehatra voalohana sehatra fototra ao ny akorantsika sehatra faharoa fanodinana reo ihany mamorona asa reo anakory reo tena mamorona asa azo atao hoe ahafahany efa lalabe manina misehatra zany fa ny misehatra fahatelo nefa secteur de service efa sitrahana ny any ka rehefa misitraka any ianao tsy maintsy manana fahefa-mividy ianao tsy maintsy afaka tsara ianao miatika an'izay fisitrahana izay ka ny politika nataon'ny fitondrana zany mahitsy be ny lazana azy dia hoe fanamboarana fotodrafitrasa tsy le fanamboarana ny ratsy hoe fotodrafitrasa fa le fotoana nanaovana azy no joafidy tsara ozy ianao atao hoe tsy amin'ny fotoana araka ny tokony izy dia mato maraka raha varomanana fa ny fidin'ny vahoaka nefa ilay ny filoha-pirenena ankehitriny izay mitondra mitetika azy io zany hoe sady ara-dalàna no vahoaka ny nametraka azy hitantsika tsara ilay tatitra nataon'ny sénateur eny alohan'ny ilana fe be dia be any tsy ara-dalàna tamin'ny lisy-pifidianana ny doublon reny nolazain'ny vice président ny CENI reny dia manamafy an'izay ve izy anao mbola samy teny an'izany hoe dia tena vidin'ny vahoaka vahoakany zay ny resanao raha samy resaka vahoaka ihany fa tsy zato isan-jato tsy araka ny tena nampoiziny olona l izy fa zao vahoaka daholo ny tsikeratra rehetra ary ao anatin'in'le rapport iny dia tena mazava tsara mihitsy hoe zao aby ny zavatra nytranga teo a doublon zany a misy 2 fois hatramin'ny 34 fois le olona miverimberina ny lista ny anarany ny karapanondro tena misy le izy ary matombo tranga zao tsy fahombiazana zao tena tototry ny crise kely olona ny firenentsika ny vahoaka raha mantoly ny crise ara-pahasalamana vokatry ny covid zay tsisy nanam-po crise ara-toekarena vokatry ny fitotonga ny vola malagasy ny crise ara-politika raha tsisy mihitsy na stabilité politique dia miresaka dia mifanaraka azay mieritreritra fa tsy possible mihitsy zany satria zao tsy ampiarinao tsara le lalàna zay voalaza ny constitution efa nilazan'io hoe tokony misy olona tena spécialiste manaraka ny constitution io fa zay olona rehetra teteny dia miteny zao ny voalaza ny constitution misy ny fitondrana zay mipetraka eo milaza izy fa hoe voafidy izy dia zay mahatonga azy amin'le toerana eo fa tateorina mivoaka ny marina zay ile manahirina be mijoroanao dia milaza marina dia marina foana ary sarotra miady amin'ny marina faharoa ameo ny toerana sazy azy zay olona tsy mitovy hevitra aminao ny hevitra tsy mitovy fa le firenena zay ampandrosoana raha ihany Madagasikara vahoaka zay ampiana malagasy rehetra fa ny anao tena ataonao hoe alako bika tsy tiako tare fotsiny nisy an'ilay fivoriana tany Paris tamin'ny 17 sy 18 Mai farany teo ianao miresaka hoe sahirana ny vahoaka mpandinika maro ihany koa mahita amin'izao fotoana izao fa mahita famatsim-bola ny fitondram-panjakana ary fantany ny lalana lehany nareo mpanohitra dia manitrikitrika foana hoe
tsy hain'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mitondra firenena fa za te anontany sao dia nareo kosa tsy mahazo an'ilay fomba hitondrany ny firenena zao hoe valiny zany dia tsotra dia hoana izy nyvahoaka ary aona ny antsoantsony raha ohatra hoe mahazo vola izy ka mahita mavonjy azy mahita tosika omena an'ireny fiboana sadasady reny dia zao fotsiny tiako antaninana hoe tsisy antsoantso mihitsy ireo vahoaka reo laha zay vonjeo zahay apio zahay raha ohatra ka tena mandeharaka ny tokony izy io reo olana tsona tanyreo tsy izy reny any tsy natsony fa misy kito tsy natsona amreo filoam-pirenenareo miresaka amiko mbola avetika ndray a fa ry zany antaninareo zany relation internationale zany ana io kapokako tena tao ah na ny amreo mpamatsy volo reo na amreo le any afrika indrindra ty afrika tsy maintsy mafe tsara zany hoe olona mitatana firenena zany tsy andrakandrany zany fa tena izy ary tsy mila mpisolo vavy zany fa enao mihitsy zay nkera nanafoana io troso io every fa tamin'ny 2005 izy na 2005 na 2006 eo foanana ny troso zany laza hoe tamin'ny horst colère zay président raha tsy foananareo ny troso any Madagasikara tsy vitako mampandeha an'ity de andorana makany Washington de miresaka de négocier daholo reo zay le capacité de négociation zay négocier no fafana inona ny information fantatrao mety tsy mbola fantatra mpanao gazety antony manokana tsy ilaza zay ny antony zay ma homme d'état zay ma homme d'état no homme d'état azonao zany manana secret zahay zay tsy azo dépassena mihitsy le izy fa mifantatra fotsiny de hoe tsy ampy le capacité de négociation tsy ampy le capacité d'absorption tsy ampy lay relation publique na le fifandraisana amin'ny olona de tsy ampy ihany keo le manao populisme ty populisme ataoko tsy eto ihany fa trany velany keo tokony atao hoe mapopulisme ny tena raha va misy iana kely na ohatra ary anao tsy voasa mba mikanjo ihany de lasa anao ary amin'ny sisitsisiny any de manao lobina any ambadimbadika any tonga ty nisan'izany tany adija paiba tamin'ny fotoanandro olona tsy voasa zao tonga ihany inona nataonao aty za tsy voasa fa mba miainomenao aty a de sao de mba misy azoko ananiny ihany nanao an'izany nisy misy zany tsy zany nanao anisy fa nisy olona fantatra tany Afrika de nanontaniana izy tateorina tena nahitany vokatra le izy satria zay nanampy i président Wade tam'izay tena nalaza mihitsy hoe manina kosa moa ka ao ihany izy amina ratsony de nampitirina izy manana secret marikaravalonana tsy amelako ianao zay rehefa tofoloka ino tsara ty nareo raha vetsy sy ny eky fa navita lalana 1200 km par an teto nataony lalana entona kany Tuléar entona kany Antsiranana entona kany le Atsinanana kany le ratsy be mihitsy akaiky ny fanadina io tena nanahirana mihitsy nanao azy iny anosy io tseny io zay nijereko taty be da be zany lalana natao ina tsy vola teto Madagasikara na zonandreny fa avenivelany tokony hanana ambassadeur isika zay tena manao lobbying mihitsy da pays par pays ohatra hoe apetrako tsara zany ny ilana an'ireny le ambassadeur itinéraire reny tena manana capacité mihitsy hoe ndana jerevo Norvège zay nanampy atsika mihitsy izy tao fifamanora ndana jerevo zareo norvégiana momba ny fiarovana izy nisy any langue 7 zay ny sahana momba ny fiarovana ny ala teto ndana jerevo ny any Afrika Atsimo tamin'ny androny Tambombeky tena me hélicoptère izy la tratrany tondra rano tsika teto katsy amin'ny professeur Alson Roger 135 milliards de dollars le volana nyresahana tany amin'ny fivoriana momba ny toekarena fa matsimbola ny toekarena afrikana atao aorianany Covid tany a Paris io natriana firenena maro ho anao mpahay fitantanana raha toekarena sy raha mpanjakana gouvernement atsika ve ny olana sa ny filoham-pirenentsika ny olana sa ny fomba fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy ny olana hitany Paris ny fahitako azy zany 135 milliards ozy ianao DTS zany izy io ny français angamba nana zay fa ny tanjona ary de hoe 600 milliards de dollars mihitsy ary miaraka mpiara-mimbonantoka zany ka za mahita fa araka ny tenin'ny folo teo io kosa aloha misy fepetra tsy maintsy apetrany de fepetrapetra ny ohatra fotsiny de le mangarahara ny fitantanana satria le fanampiana fa tsy fanampiana hoe anandevozana an'le firenena ka raha ohatra ianao tsy mahay mitantana an'le izy dia ianao zany sanatria manadevo le firenenao raha tsy alefanao ny tokony izy le fitantanana le vola ampiasaina ary io ane raha inao tsara mihitsy manodona an'io zay le tena fahaizana mitantana zay
manodina ianao a mba azo tombony a dia mba fahanao amin'ilay tombonina mirenana n'lay trosanao tsy misy ilay fangararany ato ary ny fiarahamonimpirenena ny teny foany avoa izy io matoany ny fantako na Rwanda na Côte d'Ivoire na izy niesaka zao nanao an'izay raha tsy diso ako a nisy tany Kenya angamba izy miteny hoe atao voadity za io izy zay ny mba nangatahany atovy mihitsy ao voadita fa vonony zay ozy ampiseho anareo ny tena marina ny eto amintsika nefa tsy mitaky ny olona fa tsisy mivoaka mihitsy le voadita dia lasa zany anao araka ny lazain'ny président Ravalomanana teo hoe indésirable ianao lasa tsy atokisan'ny olona ianao tsy hainao le mifandray amin'ny iraisam-pirenena ny vaccine zao raha tsy tena fa tsy ny vaccine nahoana ianao tsy tonga ianao nitsena n'le vaccine efa teo ny soloten'ny diplomatika rehetra nefa ianao tamin'ny tonga ny oxygène sy namany teo ianao ankoatr'izay ny vadinao marainina n'le vaccine zany rehetra zany angamba ozy ny olona inona koa ny misy dikisidika zany misy dikany mihitsy zany amin'ny diplomatie tena misy dikany ary vidianao lafo raha vao manao dingana tsy mandeha anao na faux pas ka zany rehetra zany mitambatra ankoatra ny zavatra hafa mety efa manorosory ny tazavao tany dia tsy tafiditra atao anatin'ilay izy ka ampy zany iny a tena misy fahavazana lehibe iny ary nanarenana an'izay voarina ve zay zay indrindra masy ny rana fampidinena sy ny fenonany tsikeran'ny olona dia tsy fenonany tsikeran'ny olona koa ne mafaty ny hoavy ny famoronana asa andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana miainga avy amin'izay fanazavan'ny professeur zay mantsy hoe tena ahiliky ny olona tsika tsy tafiditra miaraka amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsika amin'izao fotoana izao ny famatsim-bola samihafa ihany koa zany raha malala hoe lasa sarotra amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitanao ny fizotra ny raharaha amin'izao fotoana izao satria zany mihitsy zao ny maharary anay vahoaka malagasy satria miena ny mpampidi-bola ao an-trano anapiako an'ilay hoe misy zavatra hafa koa angamba noho izy professeur teo ny antony tsy nandanana akany so dia verina fa mitsipy ary ireo le masovosy ireo solotenan'ny firenena velanivelany ireo a mahita n'ilay zavatra nitranga tamin'ny 20 février le olona nanao kanjo mena dia nigadrainy dia tsy havela iteny ny mpanohitra tsy raha anatiny atao amintsika ve reny famatsim-bola aya nisy ny transparence raha tsisy ny mpanohitra tsisy firenena eto ambonin'ny tany ka tsisy mpanohitra hitanareo zao zavatra mitranga any Belarusy mpanohitra anankiray ny tany anaty avion dia nazany ny izy rehetra misanctionné azy rehetra itanao zany dia aza adiny koa fa ilay fivorinana atao tany Paris io tsy fivorin'ny bilatéral ny frantsay sy malagasy rery fa fivorin'ny Union européenne sy ny eran-tany mihitsy io fa natao tany Paris le izy dia ameo toerana izahay efa nilazany ahy ameo toerana izahay a mba hahafahanay manao ny hevitra fa mpanohitra zahay ary manana droit zoanay mihitsy mandeha ny alabe a manao an'ilay filaharana manao an'ilay manifestation publique na manifestation pacifique aroa zay a manifestation publique sy manifestation pacifique ray zay faharoa tisany hoe amin'ny lafiny tsy fisinasy hoe industrialisation anontaniangery zareo hoe le mpitondra zany fa ny tema nataon'ny Union africaine raha tsy tamin'ny heritaona izay dia tamin'ity taon'ity hoe industrialisation aty Afrique zay le valoriser ny valeur ajoutée aty hoe atao i tsy hoe isaky ny district manofo zany district tsy manana électricité potika daholo machine ko ndanao isaky ny district resaka be fotsiny zany ianao ndanangana ingénierie dia hoe ataoko ny district tsy manana pétrole naovany an'le mampidina an'le électricité profony fanarahan'ny vahoaka ny atoko-mpanohitra ve ny fisian'ny olona miresaka aminao eny etsy tsisy manaraka mihitsy mpanohitra rehefa tena mandeha lalana tokony ho izy ny mpitondra zay ninninny fa mpanohitra matoa arahan'ny olona dia leo izy vizaka izy boriny zany filazana tena leo izy satria tena mandeha ny amin'ny lalana tsisy ny fitantanana firenena dia latsaka ny anaty antsana mangitsingitsika ny filazana azy no ireo crise rehetrarehetra manjaky eto daholo ingeny crise ara-pahasalamana crise ara-toekarena crise ara-sosialy crise feno crise ny tanàna crise tsisy asa dia izay no mahatonga ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao io professeur
te antany anao a ny zay resaka fiainam-bahoaka zay mety ho firisan-jato ny programa IEM reny mety ho vitan'izao fitondram-panjakana zao mandrapatapitry ny mandahy na miainga mihitsy hoe aorona ho an'iza reo zavatra zay zany le fandrena mipetraka ho an'ny vahoaka maro anisa hoe sa ho an'olona vitsikely sa ho ana vahiny izay mpanambola any le fandrena mipetraka alohan'ny nanaovanao an'izany zany dia efa mieritreritra ianao hoe karazan'olona sokajolona toy inona no afaka isitraka n'ilay zavatra ataontsika reto raha tena tanjonao aminao zany dia hoe anao zavatra ho an'ny vahoaka fa tsy hoe korsanatra hoe andoha anao ndi sirika mahazo folisan-jato amin'le zavatra volabe io apetraka amin'ny devizany anao zany ny zavatra tena tahorina mihitsy ny zavatra zany dia aveo sanatria misy zavatra mivoaka dia lasa zalany vola efa any ray zay faharoa mahita koa hoe manamafy an'ilay voalaza teo hoe omeo asa aloha le olona anana ny fahefa-mividy mba hafahana zany mamelona indray le tolotra sy ny tinady zay fa raha zany a tsy anana fahefa-mividy mihitsy le olona ary tsy anana fahafahana koa isitraka ny zavatra tolotra ao azy ka mbola veriko fa sehatra fahatelo a sehatra fisitrahana fa tsy sehatra hoe fanaovana tourisme zavatra kelikely zany ny any fa raha tena hoe miantony geza be ampandehany toekany dia aty amin'ny sehatra voaloha sy faharoa dina faharoa fa milolanazy io mona akatona ho an'ny orinasa io teneniko foana io maninona ny akatona ny orinasa zany tena amiko fa adalàna be vavy zany adsoina zany satria io akatonao io ane miala koa manana-piasa izy akoatran'izay miala koa le olona mpamatsy ny orinasa io ny akory ny amin'ny fitondrana firenena hoa tsy maintsy hainao foana manana tanjona hoe inona ny tanjona kendrenao objectif zay amindray hoe inona ny etomanana ahafahanao manatratranyio ara-olona ara-potoana ara-fitaovana ara-bola sy izy dia inona ny vokatrandrasina raha tanteraka ao anatin'ny fotoana zao ary tokony izy natao hoe action corrective misy koa ny foto-drafitrasa samihafa UPP manara-penitra ny lycée momba ny sekoly ny toeram-pahasalamana ny kianja Barea eto Antananarivo Andriamatofoloha fanontaniana bataiko atao aminao fotsiny ahoana ny fahitana hoe manara-penitra inona dikany hoe manara-penitra le loko vesa le protocole vesa hoe professionnalisme zay fotsiny aloha le dikany manara-penitra nanganao hopitaly manara-penitra nefa le anasa tsy manara-penitra fa maty daholo ny olona ny sasany akamarona tsisy fitaovana inona natao hoe manara-penitra ahafahana manao zavatra le retsy dia fatara aloha le tena tenenina sy ny zavatra vokanao fa tsy hoe manara-penitra zany manara-penitra zany a tena manana ny précision faran'izay tena manara-penitra eto zao zay Suisse sy zara Scandinave io précis mihitsy ny zavatra ataony na ny fotoana tena manara-penitra mihitsy zany fa tsy le atsarany sy le fisesehoana sy le populisme le desanao tao zay tsy izy ka raha nyresaka am'izany manara-penitra za tsy mba mino an'izany tsisy manara-penitra zany reo fa entina fotsiny a am'lina ny sain'ny olona dia atao maderadera dao le tsero tsy zay ny izy fa miditra anatin'ny kibon'le olona sy mivava hoanina mihinan-kanina izy a dia manara-penitra izy rehefa amin'ny forme tsara nahita zao maly gaga reto malagasy marina tsy mihinan-kana mihitsy izy ndray androko dia ahoana hoa président ty le sabotsy ty salahy ty a dia ohatran'izany mahazo ny olona mandritra ny efatrandro na 5 andro izy a lasinainy talata larobia lakamisy zoma 5 andro izy zany a mahazo mivezivezy manao zay tiany atao fa le 2 andro ivavahana sy le 2 andro le andro esana sabotsy tsy mahazo dia reny dolo tarainany raha mba azo ataony président dia ajanona nyo fiboana 2 andro fa io zay ny tena mba mitady voly zay le mivarotra ny asabotsy ny tena mba mandeha satria tsy miasa mpiasa dia mba mividy fa tena zay mavoazy dia mieritreritra ave anao fa marina zany logika ave zany manara-penitra ave zany da hoe repetrakantsika ao anaty toerana ray ny mpanao politika na ny mpitondra na ny mpanohatra hoe samy tompona ndraiky teto amin'ny firenena inona moa zany hoe entonareo mpanohatra manoloanan'izany tsikera mahakasika ny asan'ny fitondram-panjakana zany manana vahaolana zay fa tsy azo tsita zay anaovana azy manana vahaolana za io zany matoa amin'ny teny hoe za matoky ny tena koa
ny antony de tsotra hoe fantatra dao ny tenen'ireo avy anyvelan'ireo sy ny namako eto Madagasikara toy ny professeur be to zao miteny zany fa tsy mitondra zay am'izao fotoana zao tsiny de tsy azo initiative zay mitsikera milaza ny zavatra tsy mety milaza hoe manao antso ah ho anao mpitatitra ho anareo mpivarotra ho anao mpandraraha ho an'ny olona rehetra nanao antso ah fa ho avy aho aho ieno anareo hijery anareo de irahina am'izay tsika zay ny ataoko de aiza zay nge le vision zay le zany hoe tsy manao pilotage avigeant zay a fa zay le vision nay a maplaza zay aloha hoe misy milaza zany hoe tandrefa misy poto rika mba tsy hitaona ampato de milaza aloha ny dikan'izay raha tianao antanina de hoe efa milaza amin'ny olona hoe hiantso ah de mialanareo a na tongavinareo a satria misy antsoantsom-pamonjena mihitsy natao ao zay zany antsoantsom-pamonjenandreo vaoaka sahirandreo nataotsika no ataoko aza mamihana zay soa ataonao amin'ny hafa mihitsy zay soa saza ny hafa tsy azo finina zany ianao ve mitovy hevitra ny hoe mily tokony hosokafana ny fitrandrahana ny arena akibony tantakan-dreny manoloana an'le fantrano ny vahoaka ny fanaovana zavatra anankiray de efa matipaika aloha ny rafitra zay rafitra zay hoe misy organigramme tsara hoe ianareo a eto amin'ity toerana ity ny miaina eto amin'ity carrière ity inona ny vato misy eto beril ve sa izao sa izaby ny eto de izy ny olona tokony ataontsika leader eto misy mpitarika misy mbaboaka any misy be ny tanànany any de re olona de misy préfet-ny any mba enona izy reny mila mahalala ianao malala zany zao lehibe le toerana zao misy any mila mahay ianao migérer an'ireo ary mila mahavita azy tsara ianao hoe miaraka amin'ny any professeur ahoana ny fandehan'ny fitrandrana reny akibony tany io zao tonga de avantako le fanontaniana hoe sao de tokony atao zay ahatonga an'io fitrandrana io a anampy ny olona azahoan'ny olona vola aloha zao maika de maika mety mihitsy zay alohan'ny resako amareko an'izay de resaka ohatrany hoe Ambatovia zao satria ny ingénieur-ny minina aminay eo a zay tena efa lehibe tamin'ny tao mihitsy malala tsara an'ireny de hoe mampalahelo izy fa tokony jerena am'izay le fifanarana amin'ny Ambatovia io ty raha vao mipetraka fotsiny ny pelle akandrorao angadiny tany ozy de efa tokony any de efa tokony eritreretina hoe isy karazana vola miditra vola be alohan'ny zareo miditra satria zany ao anatin'izy zany a le zavatra ho alainy zareo hifanarahana azo fa koa misy zavatra fa koa mety anaraka ao mety isy volamena mety de any dahoany de efa maty antoka be tsika am'izay zavatra zay zany faharoa tokony ao ihany de aveo mivadika am'le tefanotaninao tokony isy a fanodona ahodino eto foana zavatra fa aza lefa mivaingana zany rehefa ahodinao eto io a tenen'ny président teo hoe mba tsy very de valeur ajoutée tsika mba eto tsika misitraka an'rehetreny eto ahodiny reto de mba mavotsika am'izay mba zavatra mivaingana vahatra efa vita zany a vokatra vita no alefatsika produit fini fa tsy bakain'ny olona lava eto tsika ny amin'ny hoe mpitrandraka madinika efa neritretina foana tamin'ny fotoanandro a zay fa mba naneritreritra zany na ny tenako ary andao anao comptoir de l'or misy tam'izany japonais fa na misosokevitra hoe comptoir de l'or io zany a apetraka izy io amin'ny toerana misy an'izao de raha misy areo mpitrandraka efa lehibe manao an'le izy a de tsy maninona afaka manome ao koa izy a mametraka mivarotra eo a de ny madinika koa afaka mitondra ny azy eo koa ny olona de ahodiny le olombasa am'izay le izy eto toerana mbola ingolo sarotra aveo manao an'izany maninona le fitondrana am'izao fotoana zao tsy manao an'izay inona mety antony satria tsy mbola mahery le mpandrara manao zavatra maizimaizina zay tsy voafehin'ny fitondrana mihitsy fatan'izao ane le izy mety resaka zay koa ngamba tsika reny hatramin'ny hoe malheureux sy ny namany fa fantatra zao le izy fa le tena lobeny ery a tsy hitany hoe izy reo ka ny raha patrimoine de vie ary tsy vitandrareo koa zao vao midimetsika amin'le izy ka za zay mihevitra hoe tonga ny fotoana ngamba hoe tokony andraisana fanapa-kevitra entitra mihitsy a raha tian'ny fitondrana ny tena isin'zany
fitantanana ara-dalàna sy matotra ho an'ny aren'ekebony tanyntsika zany. Andriamatomary Karavalmanana lavanilina lavanilina io a dia nisy dila zay nifanarahan'ny fanjakana malagasy tamin'ireo mpanodina azy lasa arome amerikana. Dia ao zany ry macoromika, ao zany ry champon, ao zany ry izy koa be da be izy tany. Dia io a tena circuit andrareo tena mafia mihitsy io zay nresana azy io mafia andrareo. Dia io a rehefa tafiditra amin'izay circuit zay dia nisy tena mpanaon'izy io a dia nisy fotoana izy io tena nandehabe dia nisy fotoana izy io le nidorana hoe tsy nanaraka norme dia samy tianana dolo izy zay nyfandehany. Dia hoe iezaka sonitra ny vidin'le lavanilina, le lavanilina nefany zalahany an-tafy any contrôlen'ny vidin'izy io aty antsika aty. Dia tsika aty zany efa nitenendrareo hoe raha vao manao extraction na lavanilina Madagasikara nareo zay tsy vidy intsony. Tady avy zay teniko zay. Gaga. Satria nahoana? Tsy mahatokony extraction nareo zay hoe lasa vanilina iny na lasa rhum iny. Fa fanarahantsika mandefa gosy makaty aminay nareo ato zao nanaovana azy. Dia ren'le kasana io mantsy misy hoe vanille rouge, vanille rouge le split rouge. Zay tena be da be vanille iny. Haiko an'io e. Dia misy le vanille le maintimainty. Le tena fanao amin'ny sakafo. Tena gaga mihitsy zany, gaga nanontany fa maninona ty vidina vanille ty nototokana. Any aminareo izy fa tsy aty aminay. Satria nisy nanao exportation na vanille dia nisy nifantsika tany anatiny. Dia naverina letana. Misy ny tena tsy naverina. Fa entina fotsiny tsy andoavana volan'ilay olona mpanao exportation. Dia fahita teo ilay mpanao lavanilina kely. misy avy tokony azo fanjakana atao ve anarena misy tena misy voalohany indrindra aloha tokony tsy tsofotsofoko amin'io satria secteur privé io tokony tsy izy ny déterminena io raha vao idirana tsy fanjakana igny tokony tsy intervenir amin'inona mihitsy resaka privé raha ty aloha isamby izany fampiraraha fa tonga dia fixé ndray lahy 75 000 ny eniko izay 75 000 sady 75 000 ariary ny ino ty izy nefa taloha fa 500 000 dia fixena zay nefa misy panelanela dia mody vidiny morany amin'ilay tatsaty avy eo asotro lava be ohatrany hoe tsy enao lay voaresaka fa nanakatona sy nanimba orinasa malagasy maro tamin'ny anao teo fitondrana Andriamatomary Karavalmanana raha ohatra hoe nanakatona dia nikatona ho azy ly satria tsy naharaka concurrence za tena tsy mahafinitsy na dia unité kely reny raha gasy foana anio fa raha hoe vazazy milaza azy manan-karena zay le lazake samy manana ny vola fa nisany tsy mitovy tsy mbola nanakatona na anankiray ary samy laza aminao orinasa malagasy raha olona malagasy au contraire manampy fa raha ohatra ka hoe reo le metraketraka sian'ireo tena nafehan'ireo ary tsy nangataka revolanja tamindreo hoe ty vola président fa ataovy zazo atao amin'ny tianyity tsy mbola antanio zy azo nanontaniana fa tsy naharaka concurrence izy zay aloha dia tena nisy ary tena nisy mihitsy mifanarahana tao ampamatsy vola sy za hoe aza fangaronao mihitsy ny business ny administration ny amin'ity koa zany sy reto aza fangaro ny ampangananao zany tamin'y efa lazaika anao lazinao ambadika eo dolo rehetrarehetra za nge efa nanana vao lasa président fa tsy zao président vao nanana efa nanana reny classico reny efa nanana reny yaourt reny efa nanana fanaovana dibera misy lafarinina efa nanana zay vao président za ndray raha nameny ampahasa hoe mbo vonjekely fa tena sairana be nery fa fangaron'ny olona le izy dia io moa zany hoe ny lainga tsara lahatra ny marina ny tavozavoza tamin'izany tsena tsy ady amin'ireo tsy malemy lainga tsara lahatra titodika ato amin'ny professeur fomba fijery na manam-pahaizana momba ny fitantanana fa entiko any amin'ny resaka insécurité na tsy fandriam-pahalema na io tena isan'ny nalaza ihany koa tatao miverina indray ny dahalo mandeha amin'ny andehany maro amin'izao fotoana izao professeur Ralson Roger ahoana ny hevitra inona ny fika amin'io amin'ny resaka hoe fidiram-bolan'ny olona be deabe tsy miasa nefa be deabe koa manam-pahaizana tsy mahita asa dia rehefa manam-pahaizana zany mitatrabe ny fahalalany manao zavatra hafa miketrika zavatra hafa zany za maheno mpianatra malelo mpianatra efa tamin'ny promotion taloha be tany hoe misy mpianatra hoy amin'ireny dalo reny mpianatra ao nanao toe-karena zany mianatra toe-karena fitantanana tao fitantanana nanao an'ireny dia hoe mba mandehany zany ny feo sy ny fahafanany rarany dia hoe maninona moa reny olony reny samy malagasy mampalahelo le famono
tsy misy vaolana afa-tsy ny fifanankalozan-kevitra aloha ngamba ambony latabatra boribory mifanankalevitra manana ny heviny mpanohitra manana ny heviny mpafeo amin'ny mpanona fitondrana manana ny heviny koa na nelanelan'ireo manana ny hevina ny fiarahamonim-pirenena manana ny heviny daholo ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny sisy ianao ne tsy hainao ny ray aman-dreny ara-drazana ny faritra tsy hay mihitsy ianao tsy hahalalany zava-misy any ianao fa lasa mandeha alainao arakeviny fotsiny le izy dia vakao masosotra an'le satria tsy mena lanja le olona zay le tsisiny le décentralisation effective ane zay zao ny zavatra tokony ho fantatry ny olona rehetra nareo mihaino io misy karazany telo na efatra ny insécurité na ny sécurité zany resahany professeur Ralsombo zay zany sécurité physique ana olona hoe nisy dalo ronjato nanafitra zao dia nisy maty dia nisy naratra dia nisy sapony fa ny sécurité alimentaire indray sécurité koa ny filazana an'io zay sécurité alimentaire le olona tsy mihinan-kanina na mitovy ihany samy maty ihany izy avy eo maty le anankiray mifampitifitra maty lasa ny maty de sécurité alimentaire indray tonga tany lany jerijery eny miteteky eny maty indray le olona eo sécurité koa zany de sécurité ny investisseur ino koa ny sécurité ny investisseur ianao zao tena laza hoe nakatoko rao tsisy entreprise nikatona teto maty izy matsy manao an'izany zay tsy maintsy mila sécurité ny investisseur zay vao tonga mampiasa ny volana eto Madagasikara fa tsisy olona daly eo hoe ndavany Madagasikara aho dia andray risque dia investir nefany vola vao tonga ny gaziny rahalahy nanao arabe izy nanao réparation na route amin'ny alalan'ny fer izy tsy nahazo vola nanao trampanjakana izy nanao manara-penitra izy tsy nahazo vola tsy sécurité dia reo olona ny asa tao amin'eo rehefa tsy nahazo ana dia tsy voaterina sorona dia reny indray lasa nanao zay ataony any le manam-pahaizan'ny professeur tao zatra nitranga zao mandraka zao vita reny mbola tsika io décret d'application reny hoe sécurité mifananako ny doran-dralasa mipiteny reny tsisy nefa voany dao ny décret voaka lalàna le izy notiny fitondram-panjakana ny fitantanana an'ireo sehatra samihafa négatif négatif firy sur 20 négatif ka dia tsy fantatro firy na firy fa négatif ambaniny ohatra zany ambaniny ohatra mitenena aranao eto manao ny eny atsimo sécurité alimentaire misy olo fa amina million any zany amina tapitrisany maty dia misy ny sécurité andreo investisseur reo nakatony zao ny France dia ohatran'iny dia reo antsy nefa mahafaty an'le olona tsy mihina any négatif fotsiny filazako azy fa sarotra be mamay noty andreo aonana amezako noty andreo allo aloha asiko hoe hermady io andao a seko manampy anareo ny consultant reo ato amin'ny Lufthansa anampy Madagasikara dia ionona nampiny azy io ndray a dia jirama tsy nahita délestage nareo ny indray mandeha tamin'izany tonga tao misy an'le misy mahery ray teto dia namena azy mihitsy araka le ndresan'ny professeur hoe mena azy mihitsy ny fitantanana zay le hoe midélégué pouvoir ianao fa tsy tantanana daholo izy rehetra tsy nisy teto na izara tsy afaka mintervenir amin'ny jirama mihitsy hoe zao natao zao ozy izy anangana anao mandrosezitsika anangana an'le usine be reo dia nanapatra azy avy any zay nanafarany azy tany izy zao nanaovantsika prix amin'reto mpamatsy pétrole reto zao ny zavatra ataony reto atao ve raha azy fantatrao fa mahita résultat amin'io tsisy zany délestage zany tenenareo raha tsisy zany hoe rano tsy nisy zany teto dia naka bidon ohatran'io dia tia hiteny azy zany hoe io resaka management io a le fitantanana fa ao koa ny leadership nao izy ny olona tokony hipetraka tamin'ity toerany ity a ary manana ny traika ame autorité le olona fa ianao nylaza azy hoe ianao ataonay ohatran'izao nataonao dia ianao mandray ny responsabilité anao tsy nisy moa mbola averitra tsy nisy zany délestage zany zao hoe mpandraraha akaty Madagasikara manofy satria atao amintsika misy an'izany jirama midangana be tonga dia fois deux zany tapoka ny vidiny gaga ny any mahita an'le facture tahaka ny olona ny sarababem-bahoaka fa eto a dia te hiresaka hoe mahita an'izany tsy fatombana samihafa zany nareo mpiatsehatra na ny tsy ao anatin'ny atoko-panohatra moa zany fa manam-pahaizana tahaka ny professeur Ralson Roger ianareo anivon'ny atoko-panohatra maninona raha ohatra ka tsy mipetraka fotsiny fa tena hoe mitondra ny raharaha iny amin'ny fitsarana
fitantanana ny covid nkianareo fitantanana ny rahapirenena kianareo ny toekarena kianareo ny zavatra rehetra kianareo mety eny fitsarana afaka torina ny fanjakana raha tsy mety ny ataony ndry tena tsy malala marina ianao nefa manao gazety fa de nany ny sehetry ny fitsarana rany zao efa lasa politisé daholo de manara-dalàna maraka ny rafitraazana sy ka zay le lazay koa apetra aloha ny autorité-ny filoha zay filoha mitary io a sy vo miteny izy fa any anivo ndreky ahoana nangalan'ny olona ny titre ny sasany ny taniny sasany miaraka amin'ny fasany fitsarana ray mamerary ny mpitsara de sahanao ve nytany makany mpitsara tanao zany tsy mahatokony fitsarana ento Madagasikara zany za aloha tsy tia tezatra maro za koa tsy tana meloko an'ireo le mpitsara mba te hijoro fa de mampirisika anareo foana mijorora angaty marina mijorora matotia amin'ny fahamarinana fa raha maty amin'ny fahamarinana tsy manina fa hiakatra any ambony any daholo fa zay ny teneninao fa tsisy lalaka len'ireo voaka reo zony tanin'olona fa vita titre vita borna vita nininina lasa mahazo ordonnance izy avy any misy an'izany référé zany de tonga de mavita titre izy fa raha mbola tsisy olona sa mahafendreo tena manjakotra banga amin'ny ala le mivy amin'ny alina satria tsisy pahita fantanina farany andreobato marika ravalomanana ao anatin'izay conjoncture politique zay fandembiasana ny toerana ianareo ny vony antoko-panohatra miezaka mametraka rafitra ny RMDM eo a ianao ny filohan'ny antoko-panohatra hitanay mpanao gazety hoe efa mitodika any amin'ny fifidianana ihany keo ianareo fa ny any fantaniko de zao efa nandray lesona ve zany marika ravalomanana zany raha rapitso raha afaka pitso ny antokotiko Madagasikara na ny mpanohatra taritiny no mahatonga olona eo amin'ny fitondrany valiko tsara misy nao efa nandray lesona ve marika ravalomanana zay filoha olona ndritran'ny valo taona teo eo lesona be hitako tany Afrika Atsimo ray zay zay tena azoko mihitsy hoe mifampitana amin'ny vahoaka malagasy fa ny olom-pirenena rehetra tokony hanaraka politika na chauffeur ny taxi ary lesona zay satria izy ny patron mitondra ndretrarehetra ny anina taxi na sala zany vao miteny fotsiny union tonga de milamina ny tanàna de misy chef de ny any mbola averiky foana ty ny 700 ny any ny salambambebaoaka fa ny 100 fotsiny mitatana ny firenena amin'ny ekonomia matanjaka eto sadeky zany hoe any Afrika Atsimo zany ina mahatonga zany satria le olona ao a vao feny le lampandrenana tsy azo ozongozonina mihitsy le lampandrenana eo fa eto Madagasikara ho hitanay zay fa manao zay mantsy le fanadiadinana investigation fa hitan'ireo eny raha fa tokavinao fa misokatra ny alina ka ty de zay zany ny fantenena zay ny lesona tokony alalany rahapirenena daholo ny olona rehetra hoe tsy rariny ty tsiany ty manana zo zay ty lisy mpifidianana voaka ty tena ao ve ny anaranay tokony samy manaraka daholo ny olona rehetra amina communication zay nefa nezahana teto taloha le fantanina farao inona ny fahadisoana ataonareo zay ka tsy averinareo intsony raha tonga amin'ny fitondrana raha zay ny fahadisoana tsy averina tsy amerina eno tsara ty nampianatra ny ankizy satria eniko mihitsy le teny tamin'izay fotoana zay hoe ianao ve ahoana anao ampianatra an'ireo ankizy any amin'ny faritra sy an'ireo fa raha miakatra reo lasa concurrent anao zay ve fahadisoana sa tsy fahadisoana raha fahadisoana zany de vao mitizako ndray ny fahadisoako satria nampianatra ny ankizy 250 ny mpianatra ny zaza malagasy teto ndraisika oatra ny zanako daholo de nampianarina de nisy nalefa tany États-Unis nisy nalefa tany Frantsa nalefa tany ivelany nampianatra an'ireo de naka tena négocier araka sy azoko atao niaraka tamin'ny banque mondiale sy ny norvégienne 90 millions de dollars ny vola nangatahana azo de iny zany isy ataona vola be ngeny amin'ireo ankizy ireo zao le mpampianatra tao amintsika raha zay koa mbola fahatsoko tamin'izany tsy isan'izany hoe tsy nandray karaha am'izany reo olon'ireo nandray daholo reo fa le olo be da be le milaza hoe voarebireby teo zao reo mahatsara mifahaditso fa tsy za tsisy fahaditsoko mihitsy nakely ary de za raha vao hitako hoe misy tsy mety fandehana any de iny ara ho ataovy zay fantatro fa mety atao amin'ny fifidianana zay ihany za tsy mahatsara hoe fahaditsoko mihitsy nakely ary maha olombelona koa nefa misy zavatra zay mba tsy ho resako aminao koa mba naharery ny are tsy valafatra itsony a fa
everina andeo bato filo andeo bato professeur Alson Roger mbola isy fotoana tsika afaka iresaka ihany momba ndraraha-pirenena satria mivoatra trano izy ty fa andeo aloha angamba taperina treo ny fiarahana androany satria fa tena lasa dia lasa ny fotoana misaotranao andeo mato filo marika Ravalomanana filoam-pirenena teo aloha nandray anay natao tokantranonao mba afaka tena nanontany tahaka an'izany zahay misaotra ny professeur Alson Roger nitondra hevitra manam-pahaizana ray aman-dreny eto amin'ny firenena ihany koa tatao anatiny zao dindinika teny farany tao ary fitsarany manomboka ny anahy zany ve de hoe foany am'izay ty hoe filoham-pirenena no lehibe ny CSN aza sinan'izay tsy fa aloro zareo fampifidy eo dia maleo teny izy am'izay ny ACCACC raha mbola tazomina ihany io esory ihany keo reto teny meram-pirenena sy teny meran-dolona many aleo koa zareo ihany fampifidy eo dia maleo teny izy am'izay sinisisa faharoa manarakaraka an'izay za mahita hoe mahavoatsika atao Madagasikara ty resaka hoe fokofoko ty za tena midera olona anankiray zay ny teny tamiko rehefa niresaka daholo teo misy eny zay dia hoe nareo avaiza za zao za be tsy misary za dia ozy izy hoe ary ianao dia zaho izy malagasy ny foko fa ny fehviako izy avary dia jereo tsara ny frantsay mpanjanaka atsika izy tsy mitery izy hoe je suis breton na je suis alsacien mais ozy izy hoe je suis français d'origine breton dokotsika bazay no tazontsika dia voasongotsika zay zavatra zay ary ny farany tena farany indrindra zany dia mbola manao antsoavy zay hoe tsy misy afa-tsy mifanankarozan-kevitra mahatonga zay ary isorako amin'ny président Ravalomanana mbola isy moa ny fotoana mbola fahana miaraka amin'ny délégation avy dinika fa fotoana zao ifanankarozan-hevitra ohatratsika rehetra tany atokantrano tany nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ity anio ity dia manome fotoana ho antsika ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko